Salama daholo androany isika de ndondray raha hiresaka ny vaovao izay efa ela nandrasany be sy ny maro azy mo ny mahakasika ny fisarahampanambadiana ny Black Nadia sy ilay vady andefomandriny izay niteraka resabe tao tam'reseresera Facebook tao nandritra ny herinandro vitsivitsy mo izay resabe izay niverimberina tao anatin'izay eo amin'izay fisarahan'izy roa mivady zay amin'ilay fantanina mipetraka manao hoe nisaraka ve sa tsy nisaraka izy roa ireto ary inona ny tena marina ny mahakasika an'izy roa mivady ireto satria ny olona rehetra dia mbola nahita an'ilay rakitsary misy hirany Black Nadia izay vaovao mbola nahitana an'ilay vady andefomandriny ity olo izay ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vaovao izay alefanay eto amin'ity chaîne antsika ity tsy ampy andrasiko ela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary nisaraka sa tsy nisaraka izy roa mivady ireo satria mantsya mampametra-pantanina eny ny fiarahamonina izay fiarahan'izy roa ireo amin'ny mahasamy malagasy sy amin'ny mahampankafy any Black Nadia anireo olona rehetra izay mametra-pantanina izay ao tam'reseresera sosialy ao amin'izao fotoana izao dia maniry mafy izy ireo tia azo valiny mafapo amin'izy roa mivady reto amin'ilay hoe nisaraka sa tsy nisaraka izy roa ireto efa ela nandrasana an'izay valim-pantanina izay mo ireo mpankafy any Black Nadia rehetra manerana ny nosy na ny any ampitan-dranomasina amin'izao fotoana izao amin'izay tia hafantatra ny tena marina ny misimisy sy mahakasika amin'izay fiarahan'izy roa ireo satria mantsy ny fanambadian'olona stara ireo izany hoe olona kalaza ireo zany dia tsy mitovy amin'ny fanambadian'olona tsotra izay tsy dia ahitana taratra loatra an'izay hoe fampiderana an'izay fankatiavana etseroa indrindraindrindra an-tambazotra social Facebook izay fa ny mampiavaka any fankatiavan'ny olona malaza tahaka andry Black Nadia itony dia tsy maintsy hitany be sy ny maro foana izay zavatra rehetra atao na any amin'ny trano fisakafoanana io na eny an-dalana io na eny an-tsena dia tsy maintsy misy foana an'ilay sary isan-karazany izay miparitaka etseroa maneho an'izay fankatiavan'izy ireo zay tahaka ny mahita Jack sy Rose kely mihitsy foana raha vantany vao mahita an'ireo mpanakanto kalaza ao anatin'izay fankatiavana zay amin'izao fotoana izao tsy Black Nadia irery nefa ny manao an'izay fa ireo mpanakanto kalaza rehetra dia ahitana taratra an'izay hoe fampiderana an'izay fankatiavana etsero izay foana satria izay mo no modely izay tian'izy ireo ho ampitaina eny anivon'ny fiarahamonina izay hoe tsara ny fankatiavana ary tiavo izay mankaty anao tany ny azo fasarotra ny mila izay zany tian'ireo mpanakanto ho ampitaina amin'ireo mpankafy azy ao anatin'ny reseresera sosialy ao amin'izao ankehitriny izao ka noho izany rehefa mifankaty izy ireo dia tsy maintsy fantatry ny be sy ny maro ary hitampoko hitampirenena foana izay fankatiavan'izy ireo zay satria atao publika mo izay fankatiavana izay ka rehefa misy kely ny disadisa sy ny ady mivady dia tsy maintsy ho hitany be sy ny maro ihany koa eny anivon'ny fiarahamonina sy ny ao anatin'ny Facebook ao izay adin'ireo mpanakanto kalaza izay sy ny vady andefomandrin'izy ireo zay ka trangan-javatra tahaka an'izany no nisy teo amin'ny Black Nadia sy ny vadiny izay hita fa tena ny fankatia mafy dia mafy tao anatin'ny Facebook tao nandritra ny volana vitsivitsy mo izay nahitana azy roa ireo tsy nisaraka mihitsy na mandeha gauche na mandeha droite mo izany dia iny fa miara-dalana foana izy roa kely ary tsy vitsy tamin'ireo mpankafy no tena maniry mafy ny mba ahazo olona mankaty azy tahaka ny nitiavany ilay vady andefomandriny Black Nadia any Black Nadia izay fa izay ny modely izay tsara lentahaka ho ireo mpankafy any Black Nadia ary maro ireo zay faly tamin'ny Black Nadia nandritra izay fahitan'izy ireo ny fankatiavan'ny Black Nadia sy ny vady andefomandriny izay satria tsy misy olona ny tsy maniry an'izany hoe tianana vady hendry sy maharaka rythme gauche à droite ary araky ny voalaza ao anatin'ny baiboly mo dia ny vady tsara sy hendry dia avy amin'Andriamanitra dia mety nahazotrany tsara avy amin'Andriamanitra angamba ny Black Nadia ho ireo mpankafy azy tamin'izay ka izay no nahatonga an'ireo mpankafy marobe no nitsiriritra an'izay fankatiavan'ny Black Nadia sy ny vady andefomandriny izay raha ny andrandra sy nanantena fa ho lambana koa ny rehetra
tamin'izay blakina dia sy ny vadin-defo mandrina zay dia amin'izao anefa tsy zay ny zava-misy satria araka niny ranomaso be izay hitantsika nataony blakina dia tao amin'ny pejiny iny izay naneho ny alahelony amin'ny fisaraham-panambadiana izy ireo iny dia voaporofo amin'izao fotoana izao fa tena nisaraka tokoa izy roa ireo fa tsy sanatria akory buzz iny nataony blakina dia iny fa tena nisaraka izy sy ilay vadin-defo mandriny satria raha vantany vao ny publier aniny clip iny mo blakina dia maro ireo mpankafy azy noho nitsikera amin'ilay hoe manararaotra ny zavatra ratsy tahaka an'izao ka hatran'izao ka izay no anaovana buzz etseroa ho ireo zay mpankafy azy tamin'izay fotoana izay niezaka ny tsy namaly an'izay moa blakina dia satria izay mangina moa volamena araka ny fitenenantsika malagasy zay ka naleony blakina dia tsy niteny mihitsy fa ilay hira tsara ihany no natolony ho an'ny mpankafy azy sy ireo rehetra izay manaraka an'izany blakina dia izany taitra sy talanjona ny rehetra tamin'ity herinandro ity raha vantany vao nahita an'ilay publication izay nataony vavasamby manana ny amin'ny mahakasika ny blakina dia sy ny vadin-defo mandriny teo aloha izay tao anatin'izay publication izay moa dia milaza ilay vadin-defo mandriny teo aloha tao anatin'ny commentaire fa hoe iny clip iny dia tournage efa vita mialohan'ny fotoana ary raha ny sitrapoko ho izy tamin'izay dia tsy navoaka mihitsy iny clip iny fa kinanjo moa ny clip efa vita ary ny dépense marobe efa lany ka izay angambany nahatonga any blakina dia mbola namoaka an'iny clip iny izay nahitana any sarinay roa mivady tao anatin'ny izay clip izay hoy ilay vadin-defo mandriny blakina dia teo aloha raha nitondra ny fanazavany ny mahakasika an'izay clip izay satria maro ireo zay siosiondresaka mandeha etseroa ary maro ihany koa ireo zay olona manakina mafia an'izy roa ireo ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ao amin'izao fotoana izao raha vantany vao nahita an'iny clip izay nahitana ny fanehona fifankatiavan'izy roa mivady tao anatin'izay clip zay ary maro ihany koa moa ny faly raha vantany vao nahita an'iny clip iny nivoaka satria tena mahafinaritra sy mahafatifaty ery raha mijery ny fifankatiavan'izy roa kely izay hita fa tena ohatrany mijery novelasy mihitsy raha vantany vao mijery izy roa ao anatin'izay clip zay fa kinanjo nefa moa efa nisaraka izy ireo ka tena nampalahelo ny zava-misy raha toa ka tahaka an'izany tokoa ny tena misy marina tao ambadika an'izay fivoahan'ny clip izay ataoko angambany fa voavaly daholo am'izay ny fanontaniana antsika rehetra tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook tao ny amin'ny mahakasika an'izay ilay hoe buzz ve sa zavatra tena misy marina ireny ranomasiny blakina dia izay nameny ny Facebook izay isany nahonena sy nahontsany fontsika raha vantany vao nahita an'iny blakina dia izay nygogoko nitomany tao anatin'ny Facebook tamin'ireny fotoana izay nanehony ny alahelony amin'izay fisaraham-panambadianany izay ka noho izay dia mankahery any blakina dia hatrany amin'izay fisaraham-panambadianany izay raha toa ka ny andrandra mafy izy mba ho lambana kofo ny izy roa kely ireo fa tsy izay moa ny zava-misy izay ilay hoe tsy anjara fa marary araky ny voalazany izay ka mety tsy anjara angambany izy roa matoa ny saraka izay fa io moa zany tsy hoe indray mandeha mantavary dia handevitotro be fa mbola misy anjaranao foana any hoany ka mankahery anao mamadenja anao efa denja hatramin'izay ka denja hatramin'ny farany foana anao ry blakina dia ka izay ny hafatra avy ety aminay hoatahoatagasy ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho anareo hatrany izahay ary ainganeka hitombo laza ianareo amin'izao sehatra izay imatematesanareo amin'ny lafiny zavakanto izao izay sy zay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa isan'andro eto amin'ity chaîne ity tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa